Kilasy tovovavy isaorantsika ny namana progazety Mekela Andrianjaka dia nitondra ny fampalalambavao teo tonga soa isika atao anatin'ny fandarana l'invité du jour ao amin'ny tia alina ity araka nefa nampafantarina antsika iresaka makasika ny raharam-pirenena ihany isika fa eo ihany koa ny zava-misy eto amin'ny tanàna Antananarivo izay tiraka hevitra maro samihafa na ny lalana ny fanapahana maro samihafa antony nanasantsika vahiny manokana ao amin'izao aly zao Andriamatoa toavina Ralambomay izay mpanolotsaina munisipaly ao anivy ny commune Antananarivo renivohitra no mpikambana raha teo anatin'ny parti politique humaniste écologiste miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitra mary. Miaraba tam'ireny fandarana nataonao tamin'ny filoham-pirenena ireny fa tena nahaliana dia na nahafantarana zavatra maro dia maro. Miaraba antsika rehetra mpanaraka l'invité du jour ihany koa na amin'ny radio na amin'ny télé. Mankasitraka indrindra toavina Ralambomay mankasitraka anao satria efa ela ihany ngamba no fampiresantsika hoe tokony miresaka kely ihany tsika ty kana Antananarivo ty fa matetika variana amin'ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny fa tsy maintsy horesantsika ihany koa ny fiainam-pirenena amin'ny humaniste écologiste anao ihany koa satria anisy mivoya ny foto-kevitra ihany koa nareo zany amin'ny hitantanana ny firenena androany raha sitraka ao mba hitondra vahaola antsika atao anatin'ny fandarana satria saika mianina fotsiny nareo ndraindray amin'ny atsikera sy ny sahala am'izany kanefa ity moko firenena raha manana tanàna raha manana raha miresaka ny tanàna Antananarivo tsika dia izay ny tena zava-dehibe ozy raiky roa tapany voalohany tsika tena hiresaka ny fiainam-pirenena dia hidiratsiko izay mahakasika ny tanàna Antananarivo zay fa ny tsetratretratsiaritra kely dia tena sahirana ny olona manaraka ny toavina Ralambomay. Inona ny masahirana ny olona tsy manana ataontsika hoe tena position mazavy ianao raha ny tanàna Antananarivo resantsika raha ny firenena resantsika fa rehefa ohatra hoe misy metimety aminao zao ohatra ny eny commune dia any ianao misy metimety aminao ny eny mpitondra firenena dia any ianao dia any lasa sahirana aloha fa itoaviny ity ve mpanohitra sapomba ny fanjakana andao hoe mba miova aliteny mahitsy ihany ny mpanaraka ny fandarantsika raha sitraka ao. Ny vahoaka malagasy dia mihevitra hoe na hainao mapara na hainao tim. Ny vahoaka malagasy dia tsy mahafantatra fa tsy ireo. Izahay tompoko dia humaniste écologiste, izahay aloha tsy tim. Izahay koa tsy mapara fa zay nilatsaka mifaninana tamin'ireo tamin'ny fifidianana be ny tanàna teo mazava tsara ireny. Rehefa misy hevitra mety ataon'ny tim tsy misy olana mihitsy fa gaga ny tim aveo fa maninona zay no mipalazy fa isama mieritreritra ngamba zareo hoe miaraka aminy zay toatr'izay koa no mapara zavatra anakireo tantaraiko anao tao amin'ny raha tonga afaka tonga dia tantarainy zako dia anisan'ny ampangany be ny tanàna hoe mivarotra tany tsakijanona miaraka amin'ny mapara ao anatin'ny filan-kevitra dia nisy ny alala mahitsy tamin'ny anay tamin'ny herinandro teo satria nanao filan-kevitra zay vory zahay dia za zany niteny an'izay kanjo rehefa natao ny asambômiera ny mpanolotsaina tim mihitsy kay no tena nitondra n'le volavola dia gaga ahoana ary izy zany dia nanao démenti atao amin'ny conseil hoe aya tsy ny be ny tanàna kay ny tena mitondra nyty volavolan-kevitra ity fa ny tim ka zao amin'ny manaraka ny tim no asay vo mitondra volavolan-dalàna mitady olona 720 izy dia izy no manoratra azy ao anatin'ny ordre du jour na ny lahadinika fa tsy ny be ny tanàna fa manjarona hoe be ny tanàna no mpivarotra tany teka daholo ny mapara araka ny tenenao fanana be daholo tezitra daholo ny tim dia zay zany le mahagaganao indraindray ohatra ny makasy indraindray ohatra ny makary ka zay tsy nany marinako ny tim no hitako dia oza hoe ny tim zany no mivarotra tany io natao ny fifidianana ozy ianao mapara ihany ny fidy azy rehetrarehetra dia fanana koa ka fanana ndray ianao aveo dia nitehaka ihany izy zany satria raha ny za manokana petsaka loatra ny Antananarivo na miditao be dia be tamin'izay efa taony izay hidiratsika iny rehefa aveo rehefa misaka tanàna fa eo amin'ilay satria tsika raha manao politika raha miresaka toavina Ralambomay tsika anisany ataontsika hoe jeune émergent ihany ianao raha ny sehatra ny fanaovana politika ary nandalo tamin'ireny sehatra OLTP-ana sy ny maro samihafa iny ary manana an'izay ataontsika hoe conviction zay zany fa eo amin'ilay etika zany mampatonga ny olona mametraka mantsy hoe ianao zany zao afaka mametraka ny tenanao zany tsy mpanohatra ianao mpomby ianao sahinina ianao zany mpanohitra ao zahako mihitsy raha ny voalohany ary memezan'ny olona tamin'ny filoha rajonany mampianina dia mbola za ihany koa tamin'ny filoha rajoelona sabotsy ny filoha rajoelona ninina
tany Tomamasina latsinainy zahay humaniste écologiste dia nanatitra taratasy fanoerana any amin'ny ministerany atany tantaraiko anao fa 10 août 10 aogositra 24 vao lasa mpanohitra ny tim tao amin'ny Carleton ary zany no nitsangana voalohany laza hoe rariny mihitsy Randriamato Marc Ravalomanana no lasa filohan'ny mpanohitra tsy milaza mihitsy akory hoe mipomba anazy na mifidy azy fa izy aloha ny faharoa dia za mihitsy nitsangana voaloha tao fa ndikan'izany hoe amin'ny olona zany zay lasa timma no tsy tompoko fa zay le rariny amin'izao fotoana zao moa tsy nalainy timma le izy ao anatin'ny ny filohan'ny mpanohitra anatin'ny anteny miaram-pirenena akory atao fa amiko rehefa tsy anao koa ny tim dia aloha ataony député Roland Ratsiraka le izy aloha ataony député Joas le izy tsy Eleonore tsy misy olana zany fa mpanohitra ny tenako tsy nifidy akory tamin'ny fifidianana deuxième tour ny faharoa mialasiny no fararoty kely daholo zany la ifantaniana mahakasika anao dia idirantsika ny adevitra anisan'ny nempangananao satria tamin'izany fotoana zany nareo tao anatin'ny combat no nazahoanareo ny toerana mampanohitsaina amin'ny municipal io androany mivoy mafy an'ity le humaniste écologiste ty anareo teraka frustration tamin'ireo plateforme satria plateforme izy io tamin'ireo parti politique maro samihafa zay niaraka taminareo izay zavatra zay hoe atao karazana nataonareo tohitra fiakarana fotsiny lay combat zany dia tsy nisy etika ntsony tazominareo dia mipatitaka ny zara inona ny anazavany toavina raha lamba mahay ho an'ny parti politique zay niaraka taminareo to anatin'ny combat androany mijery ny fandarantsika manaiky venao fa isan'ny mpamadika raha zay ny voambolana nampiasain'izy ireo ny combat aloha zany dia antoko telo zany hoe ny humaniste ny APM antoko politika madio ny otritrafo dia ny humaniste écologiste miampy fikambanana anankiroa Valalabe mifo reo olona nanondrafitra listre reo dia zanaky ny Frédéric Ebert tsy tonga daholo reo zany hoe Wael Tipiane zay na réseau des jeunes parti politique zay na réseau de gauche zay na Firenantakavi zay aloha zany le niarahana dia rehefa nilatsaka zay dia combat no nentinay ny tena marina amin'ilay combat zany dia fifanarahana dia nanao deal tao zany hoe baba zany Albarakotoarso natao bentanana dia ny tenako no tête de liste Balita Samuel numéro 2 fa izy lasa PCM roatra lany dia Hildara Vilonaina avy eo telo zay lany zany hoe zanaky ny volanaraka tao Rabe Otrikafo indrisy fa tsy anisany lany izy dia ny andro voalohany iny moa fantataraiko teo foana ny andro voalohany dia tonga dia niala taminay ny Balita Samuel conseil municipal to izy dia niaraka tamin'ny Bentanana président Nuskafoty izy zao dia mpikambana amin'ny filankia fitetanan'ny SMGD mahotakidarianao reo maraina tandro arivo io dia zay sy ny CM Hilda Ravelonaina zany sisa dia hatramin'izao mbola zerery zany sisa no ao nisy resaka atao hoe nisy deal zany ny fanaranareo dia deal ny fanaranay lavinareo le izy dia lasa namadiky nareo ary amin'izao ary toavina tsy samy manonona amin'ny plateforme combat tsony fa tonga dia humaniste foana le parti anareo foana sisa ny voizinao zay resaka izy ireo mantsy tia zao mbola combat no io zany tsy afaka hovaina io mandritra le efa taona naalany any teloda na miaraka amin'ny Bentanana raha ny CM Balita Samuel na ahoana raha ny CM Hilda Ravelonaina dia combat foana amin'ny lalàna no naalany anay iny zany tsy azo hovaina mihitsy iny mandritra ny efa taona ny fotoana ko tadiavin'ny Bentanana nay nandresy naongana satria le resaka an'iny le finakana tribunal mihitsy moa ny tena mandrak'izao ny chef carburant tapahan'ny Bentanana satria mbola tsy mitovy hevitra amina hitanao amin'izany koa fa ny CM Lisa Faralana ny CM Clémence Ranirina tapaka dia mandrakity ny androany CM combat foana le izy ny fotoana zany lesaka naongana ho teo dia efa nanomana ny Rabeako président Otrikafo izy amin'izao hoe raha ohatra naongana eo dia enao no miditra ao tamin'ny andro ny fitsarana dia nandalo teo amin'ny fitsarana izy dia netiko tao amin'ny miomana anao fa hanolo ahy ianao fa iongana eto raha zao no mitoy dia ataoko fa tsy fanaraka tsara zay tsy dia misy olana loatra ny raha ohatra sanatria miongana zany dia miakatra ny Otrikafo farany tena mpilamanakaiky ianareo sy ny CM Hilda Ravelonaina nitsikaritry ny mpanontsaina namana tohatry ny saradalana honinareo androany afaka mamaky batsilana ety venao ny amin'ny fadotsony zany na fahamarinana zany fa ny fantatra dia ny saradalana nareo mariny zany tamin'ny
mariny zany tamin'ny izy moa zany tsy humaniste écologiste tamin'ny voaloha fa combat de tokony ho izy ara no natao be ny tanàna Antananarivo fa fanaraka moa zany izy baba de lamina iny de izy février febroary raika amby roapolo sy roa arivo izy no niditra humaniste écologiste de tamin'ny farany taona teo sady niala izy no tsy otsony zany no nalana ihany koa mbola misy puce any mbola misy vola kely any ino afa ho averiny le izy rehefa ana tsisy olana zany fa zay aloha zany de efa tsy otsony izy zany aloha ina le tena antony nampisaradalana ny nampisaradalana de misy zavatra maromaro misy conflit de ataontsika hoe misy resaka vola kely tao misy resaka hoe misy mitanam-piza mitanany puce misy resaka hoe satria zay mantsy manao levée de fonds de mampidi-bola anatina levée de fonds de nisy fotoana le puce tsy hita nisy fotoana namena olo-kafa amenaran'olo-kafa efa milamina aloha izy zao so ihany fa efa tsy otsony tokoa izy aloha am'izao fotoana zao resabola zany no anisan'ny resabola tsy misy ifandraisany ve amin'ny resaka satria ohatry naheno zay mpanao gazety hoe misy ifandraisany amin'ny resaka be ny tanàna ihany koa amina foto-kevitra sy fanohanana taty arina resaka mandeha zany de tenao manamarina na madiso hoe tamin'ny volana décembre tamin'ny heritaona izy no tsy taotsony fa tamin'ny volana mars zay nanao filan-kevitra de mbola nameny alo ny procuration any satria tsy teto de tamin'ny farany teo nivoaka ny trano izy fa tsy nifidy de fa mbola nresaka zay mbola fandefa toromarika zay hoe zao fandehany fa tamin'ny fotoana farany izy zany de tsy anisan'ny fidy tamin'ireny voladalana roapolo na roso tamina ireny farany olana mihitsy anisan'ny manana ambition ho be tanàna Antananarivo ny Ramatoa ida Hasonjo Ravelona ina mandeha ny resaka hoe ohatrany tsy mifanaraka nareo izy no candidat tsy misy ifandraisany am'izay ve na teto aminao izy no nyteny hoe anao 2017 izy de efa niteny de tamin'ny de teto mifandarana izy de efa niteny hoe anao an'izay zavatra zay fa na bagara na tsy bagara aloha resaka tsy hitatsony izy aloha tao anatin'ny antoko zany hoe na izy tara na izy tsy mivory tsy nanao grande émission ohatran'izao izy tamin'ny heritaona ka ohatran'ny sarosarotra ihany fa izy no tsy hitatsony fa tsy fantatro aloha raha verina izy tsy fantatro zay zavatra mitranga fa ankehitriny aloha tsy de manao na mediara tsy de ataontsony loatra eny atry idirantsika ny fiainam-pirenena précision kely reny ilain'ny mpanaraka mangarara tanteraka tsika ny raharam-pirenena aloha ny idirantsika ataoko ndray mavy aloha ny akaiky indrindra aloha ny fanadinana baccalauréat aloha satria tsy azotsika tsinitsiny avy na ny tontolo ny fanabeazana ary miteraka adihevitra ihany koa moa reny tranga maro samihafa tao anatin'ny fanadinana ataony ankizy ireny soratsika ny tompo vita somatsara izy iny raha misy ny atao hoe lesoka de inona ny hitany toavy na raha lambomoay ary araka ny teny fampidirako teo de hoe andao ihany koa tsika hitondra vahaolany ao anatin'izay fa tsy maintsy fatarina aloha ny lesoka any amina tsy fahombiazana fita mitanana ve tsy fisina anticipation ve tsy miprévoir ve rehefa migouverner ve le fanjakana sa manambahoana no mety ho fahitanao azy tsy vita somatsara zany iny baka iny tsy vita somatsara zany iny fa tena korotsana tanteraka mihitsiny ary eto de somary faly ihany fa anisan'ny vahaolana nentinay ho an'ny tanàna ny atao hoe taxi moto satria tamin'iny alina de nivoaka daholo ny taxi moto mba ranatitra mpianatra indrisy fa mandraky ty ny androany mbola tsy navoaka ny be ny tanàna nay ndraitsotana foana ny fitsipika milalovan'ny taxi moto tadidinao fa teto zay sy Clémence Ranirina tena ady hevitra mafy be mihitsy efa miresaka tsara moa zay zao zay le hoe makatsy makaronga moa izy ianao fa raha ohatra ka mba tena nalamina zany resaka taxi moto reny de mba niena aloha ny olana napetraka ny mpitondra kehitriny na ny mapara tamin'ireny tena tsy fahaizana mitantan'ireny mihitsiny ny raha eo amin'ny lafin'ny firenena kosa ny anay humaniste écologiste na asony olombelona sy ny écologie dia zao no mivinanasanay dimapolo isanjaton'ny programme ampianarana fandaharam-pianarana dia iraisana eraka Madagasikara fa ny efatra amin'ny dimapolo kosa dia samy manana ny faritra ny faritany ny commune zany hoe raha ohatra lahara-pahamehana ohatra eto Antananarivo ataontsika hoe ny fanjairana na ny zone franche mantsy izy zao na ny call center ohatra na ny banky ohatra dia ampianarina ny ankizy zany mikasika an'ireo reo taranjareo manomboka ny amin'ny TA ka hatrany amin'ny kilasy famaranana tsy hoe mandritra ny taona fa efatra amin'ny dimapolo isanjato ohatra hoe any Mahajanga manjonony azy ny tena tiany any Nosbe miteny italiana ny tena tiany any Antsiranana miteny frantsay ny tena mety aminy any
Ambatovy mety ny arenakibony tany zany no tena mila fantany a dia andao avitra za malagasy a hianatra an'ireny zavatra eo amin'ny toerany a satria hitondra firenena eto Madagasikara no ataon'ny mpianatra fa tsy hoe akazo-pirenena vahiny a dia hianatra any andafy zany a dia hianatra any ho an'ireo mbola mieritreritra zany ny hianatra sy asa hitondra firenena eto Madagasikara dia mila mahafantatra ny firenentsika tsisy resaka tsy fitiavana vazaha zany na kely azy fa mila mifantoko tsika hoe aiza ho aiza eto amin'ny tanànantsika ity mety hisy todrano anaovana herinaratra aiza ho aiza ny misy todrano andefasana rano anatanibary zavatra rehetrarehetra eto zany fa tsy hoe zavatra nivelany a ianarana zavatra nivelany mazava ho azy zany fa mila mahafantatra ny zavatra mitranga eto Madagasikara mila mahafantatra ny taratara-pirenena eto Madagasikara fa tsy hoe ny rova dia la manjaka miadana na ny dia miova zavatra hafa-tanteraka mihitsy nazanatra zany izy nefa le fanadinam-panjakana tiako hiverenana kely ihany hoe zay raha fampianarana vahaolana atolotry ny humaniste zay fa ny resaka fanadinam-panjakana mihitsy ilay kalitaoany ihany koa afaka resahantsika nendrika ihany koa satria zay ngeny mahatonga ny mahita tao sy ny mahitahita mitondra an'izany any am-pitandranomasy satria tsapany hoe ohatrany tsy ao ve le kalitao ve tsy ao ve le faripahalalàn'le mpianatra raha miresaka amina mpianatra malagasy manana baccalauréat ampitahina amina mpianatra vahiny manana baccalauréat manahoana ny niveau atsika zay zavatra ihany koa zany a anisan'ny resana satria fanadinam-panjakana reny a nitranga hita ny antsika farany teo talohan'ny ty fidonan'ity dia efa nisy ny laza hoe ny lentan'ny mpianatra malagasy dia ambony be mihitsy na nivelany ary marina tokoa fa rehefa makany ivelany tsika malagasy a dia loha larana foana mitondra malagasy a dia manana diplôma katraka be daholo a ary loha larana foana nefany a rehefa jerena le firenena talohan'ity fidonan'ity a tena mitotongana misy zavatra tsy mety eo zany na ny baka fotsiny ange tsika dia milaza mangalatahaka ny amin'ny frantsay fa fantaritsika tsara fa ny baka frantsay toko tsisy idirana ny baka gasitsony fa ny baka frantsay zany a manomboka tao-pianarana seconde ianao dia efa manomboka manala baka misy contrôle continu fa ny anao a mbola le 10 andro iny a dia raha vao tapaka ny jiro a dia labzi ny anaran'ny ankizy a labzi nanaovany fanadinana dia tsy tafavoaka mihitsy fa zay zany ny vinanay a hovaina mihitsy koa ty resaka baka ity fa ny frantsay dia misy hoe épreuve anticipée de français ohatra classe première ianao dia efa manomboka miteny manomboka manao baka fa hovaina tanteraka mihitsy zany a ty lazaina fa copier-coller na lazaina fa mandika bontolo ny frantsay tsisy idirantsony a tsisy idirany amin'izao zavatra ianan'izao tsony na io resaka tsy moa zany zao fialan-tsasatra vacances fa tsisy antony mihitsy anaovana fialan-tsasatra am'izao vanim-potoana zao tokony mianatra am'izao a dia hovaina tanteraka mihitsy ny lesy am'le tetian'ny mpampianarana zany manisany miombokevitra ny amin'ny hoe amin'ny andro mahitany mianatra amin'ny fahavaratra no vakansa zany sa zay mihitsy le izy ny olona tsika mantsy dia hoe le zanak'olona manan-karena manenjika fidirana any andafy dia lasa reo olonroa zany a nanaovantsika fandaram-pianarana satria ny zanaky ny mpanan-karena zany a andeha hianatra any andafy daholo dia ny vahoaka rehetrarehetra malagasy a ny voan'izay fotoana any angambo zao a anisan'ny nianatra tamin'ireny vanim-potoana tsy nety reny moa zany ndena fa mahatsiaro tena zao hoe aloha hovaina dia hovaitsika ohatra raha ataon'ilay mbava fotsiny zany zao zay calendrier scolaire zay miditra inona dia mifarana inona zany raha le mahitany eritreretina rehefa tratran'ny inona moa cyclone aloha tosoko mianatra ohatra zany ifanarahana fa rehefa cyclone avy aloha dia lefa mianatra ny ankizy rehefa mangatsika ny andro a dia rehefa mafana vacances zany amin'ny andro mafana ohatran'izay le zavatra tokony diniana amin'le izy fa tsy voatery manana tontolo fotsiny amin'ny fandaharana vazaha ty iny ary zay ny anankiray a mbola mitoy foana hatramin'ny andro any le article 42 code de nationalité toavina rahalambomahay a efa betsaka ny resaka ny resana an'iny ary ianao moa teo vonilazany hoe ny filoham-pirenena rehefa niditra antsehatra mihitsy a fa mety fanikevitra ao ngambany amin'izao situation zao a amin'izao fotoana nisy ny adevitra maro samihafa aiza ho aizy tsika androany a tokony ho avalina amin'izay ve iny resaka iny sa inona no mety hevitra ny humaniste écologiste tsy azo avalina mihitsy ny resaka iny mazava be ny izy perd la nationalité le majeur qui acquiert volontairement
une nationalité étrangère inona arany tsy mahazava amin'izany inona arany tsy mahazava amin'izany very no zo-pirenenao malagasy ray ianao malagasy reny ianao lohana metisy ianao tsy maninona mihitsy zany fa zo-pirenena no resahana de very aloha le izy fanontaniana de hoe ahoana no mahatonga an'le izy ho very de eo zany a ny olona ny andra lalàna lasa io hoe mila pitsopitsotra rana procédure mila zao rehefa manana an'le finiavana fotsiny le olona aka zo-pirenena frantsay de fa very le izy tsy tokony etrehitra mihitsy izy zany hoe mbola misy mpitsara ny aro azy mbola misy gouvernemanta ny aro azy mbola misy filoham-pirenena ary aro azy fa efa zay le izy de tonga de rava fotsiny le izy tsy tokony mahazo certificat de nationalité tsony izy zany a raha ohatra izy a miditra iva tokony maka visa izy zany a fa tsy tokony mampiasa an'le taratasy taloha de mila décret mila zao mazava be zany a système volazo anatin'iny andininy aniny ny fomba fanaovana azy mazava be zany ny amin'ny akapobeany zany de ny antony resahan'ny olona de hoe de ahoana zao reo malagasy PDB a manana zo-pirenena anankiroa tsy misy olana mihitsy tsy le zo-pirenena anankiroa ny olana raha ohatra anao teraka sady falatsay no malagasy na sady kanadiana no malagasy a tsy misy olana mihitsy fa ianao le efa lehibe efa manana efa feno taona mangataka iny ny olana iny hoan'izay efa manana talohany a tsy misy olana mihitsy zany tsisy mialona an'izany mihitsy fa zay aloha le lalàna de raha nisy antontanisa renay a de eo amin'ny 64 000 eo zany binational latsaky zany a ny olona naka binationalité a amin'ny maha feno taona azy de mialatsiny aloha fa de miatra aloha tompoko ny lalàna fa atao ahoana fa de niezaka ngenareo naka zo-pirenena vazaha de fantatra azonareo kosa le izy a rariny kosa le zavatra misy milaza indray hoe efa ela loatra ny andiny-dalàna iny ka tsy miasa vao tamin'ny 1992 iny no nikitihan'ny ministra Ontina Real sy nikitihan'le article 42 tsy voantsy ela be zany efa voangana kely iny tsy misy olana mihitsiny zany langy zany ny farany de ity mampalahelo kely le izy fa zao aloha ny lalàna gasy ny olom-pirenena malagasy mihitsy ny somary rasista zany hoe ohatra ny raha no azahoanao ny zo-pirenena malagasy jus sanguinis zany fa tsy droit du sol misy mihitsy ao anatin'ny lalàna hoe ny olona teratany vahiny a tsy mahazo mividy tany taloha ny vehivavy malagasy manambady lehilahy vahiny a tsy mahazo manome zo-pirenena malagasy ny vadiny fa isaorana moa ny ministra Ontina Real a tamin'iny aniny zavatra efa tena tsara be zany misy ihany koa tamin'ny andron'ny Andriamatora Valomanana tao anaty lalam-pandroenina de milaza hoe tsy maintsy père et mère d'origine ny milatsaka filoham-pirenena zany hoe ny anovan'io code de nationalité io zany mbola tena politika lava be satria tsika malagasy mihitsy no tena mbola mifanavaka fa mandra-pahalo indrisy io aloha le lalàna de ampiaro aloha io zany hoe raha ikitika lalàna zany izy zany ampiatrana azy zay ampiaro aloha io izy ianao ka sany resaka atao le tena marina zany a izy zany ahoana ny ampiarana anazy izy zany ampiatrana azy tsy samy fa inona ny fahefana mahavita mampiatra an'le article 227 sa le izy fa raha ny tokony ho izy zany na ny police des frontières azy de fa afaka miteny hoe tsy mandeha tsony io karaha-mpanondronao io tompoko raha ohatra zany izy maka fanamarina-ponena na certificat de résidence de afaka miteny le président Fokontany hoe tsy izy tsony ty karaha-mpanondro ty tompoko fa le fahasahitsika malagasy satria matahotra ko zavatra be galona be zao ve no mitehaka matahotra daholo a de miforotra daholo tsika mianakavy a ny de zay mahatonga le izy mikatso zany hoe raha mikatso io a tsy noho ny vahiny tsy noho ny vazaha fa tsika malagasy mihitsy mbola miforotra anatiny mbola tena miondrika mbola tena respect fa lalàna raha mamahay mamaky teny kosa aloha de mazava fa tsy malagasy tsony resaka zo-pirenena ny resahana hoa fa tsy resaka hoe lohana metisy na resaka hoe raha malagasy ny reny ny raha malagasy ny rainy ohatrany ahoana zany ny tokony opposition ny filoha ny Rajoelina androany a lasa moa ny efa lasa satria nisy ady tsy manakely koa nge zany ny filatsany tamin'ny 2021 tsy manakely ny fahalan'iny a misy fotoana miteny hoe efa tsy tokony ho filoha intsony zany raha zaho a adivitra daholo zany rehetrarehetra zany fa mety hevitrareo zany ny position any a androany ray ny position raha irotsaka izy amin'ny fifitianana manaraka eo azo atretina mihitsy zany a fa ny tena marina dia tokony efa tsy malagasy tsony izy mialatsiny tokony efa tsy izy tsony izy a dia raha ny tokony ho izy tonga de ny filohan'ny antenimieram-pirenena no antenimieran-dolona tompoko zafady no maka ny fahefana dia mandeha ny fifitianana tonga de lasa fa bon zay hoa samy marefo eto a de miandry fampiandrikendry toany eto a
mahagaga hoe ny frantsay indray moa namoaka an'le antonda taratasy tsika moa zany tsy mbola mahaly toena mihitsy rehefa taony koaty satria filorajonanoam-pianina 5 taona atao tsy nahita hoe ty adversaire an'ity mifanandrina amin'ity efa tsy malagasy soa zao vao samy mihiratra daholo ny maso akory atao fa de tsika ihany mahatonga an'izao fahoriana goavana be ihany antsika zao ka na de zany ary so de misy pista kely afaka mentoavana ihany makaiza zany tsika sady mitovy amin'ny rehetra hoe samy miandry eto zany tsika tsy maintsy miandry olona sa milaza hoe io taratasinao io de efa zafady fa maka visa ianao zany de atao ahoana fa tsy afaka mahazo fidirana eto ianao fa de atao fa hitantsika fa mibegalona moa zao no tehaka inona moa zany faran'ny-dralana aloha de zay tsy misy hevitra io eny ary ka mahazo mirotsaka isa tsy mahazo raha ny tena vonao aloha tsy afaka mirotsaka izy satria ny lalam-pandroena de milaza hoe ny molim-pirenena malagasy ihany no afaka miratsaka zany hoe raha ohatra ka ny humaniste écologiste aloha tena somary lavidavitra le izy hoe ny olona manana zoom-pirenena anankiroa aloha tena tsy tokony mitondra fanjakana mihitsy aloha eto amin'izao fotoana izao zany hoe tsy mianina amin'ny toerana filohana repoblika fa hatramina tompona andraikitra isan'ny tokony zany tena sa izy gouvernement sa député sa hatramina chef de service anatin'ny ministère manko de vampitondra manko zany zay mihitsy raha ny anay manokana na resaka raha vao mahazo hoe conseiller technique ianao na tale ianao tena tsy tokony afaka mitondra firenena aloha ianao rehefa indray andro any Madagasikara hoe 700 malagasy binational eo hitatsika eo ny zada atao satria hitatsika nansiranana PDB zao ny akizy tanora akizy efa manana sopirenena anankiroa izy de rehefa hitatsika fa miakatra be io nandra ihany ny humaniste ane de tena raha tena ataony koty de tena hoe tsy misy antsony ny firenena fa mitovy daholo ny Madagasikara mitovy daholo ny olona rehetrarehetra izay tena atao humanisme zany hoe mitovy daholo ny olona tsy fanavaka zany tsony fa ankehitriny aloha ao anatin'ny firenentsika aloha am'izao tena mbola hita be le fanavahana amin'le saranga le saranga zany am'izao tena mbola mifanitsaka be mihitsy tena misy olona tena fara zay mampanefoefo de misy olona tena farany tena fara hidiny de mba haverina kely aloha ny fitoviana lenta fitovitsaranga de hitatsika izy aveo fa tsy amin'ny olana rehefa tena ataony koty eny ary efa miresaka an'izay ihany tsika tonga de hidirana aloha ny fividianana raha sitraka ao adevitra tonga de mahitsy mifantaniko makany amin'ny fividianana ave ny humaniste androany sa makany amin'ny transition fividianana sa transition aloha zany no heverina reo fa vaholana aloha raha io paysage politique eto Madagasikara ny lalàna de mazava tapitra 20 janoary rehefa 2024 ny fitompiasana Andriamatorajoelina sanatria zany mbola mitohy le izy de tokony atao tompoko ny fividianana tokony atao ny fividianana tonga de tsy misy hevitra mihitsy transition zany mbola jerena indray hoe iza indray no andeha hitatana firenena mandritra 4 taona indray hitatana firenena mazava tsara aloha fa tsy tomombana koa nefany ny fampiasany ny préparation na fanomanana an'le izy satria tena hita hoe tena tsy mandeha amin'ny loany kanefa tsika rehetra mivoasazy eto tsika rehetra ihany ka zay le tena idirantsika manko zay fa raha le circonstance aloha fividianana sa de fividianana ka fividianana ka tsisy hevitra ka catégorie tsy mila teteza mihitsy tsy mila an'izany mihitsy tsy fantatra hoe iza indray ny tondro eo de ahoana indray ny fahefany de iza moa le erifanandrina de firy ny olona manana olom-boafidy iza ny saiteny hoe zay ka zay de afaka maninona moa représenter na milaza hoe tsy tonga de alefaso ny fividianana zay tondro eo tompoko anjarany no manamboatra ny firenena manana 5 taona izy anjarany no mitatana firenena inona mety amintsika ovaina ve ny lampandroena na sa tsy fantatro inona no zavatra teneneo fa mila hery politika mazava tsara zany zao hoe inona no hery mitondra eto Madagasikara nasanatry zany nefa tsy misy ny lafatra atoavana Rahalambomay fa io aloha zany le ataontsika hoe préparation androany zao nisy andreo le hiraka manokany ny SADC zay miezaka miona tamin'ireo parti politique tetsy anosy tetsy amin'ny hôtely lehibe anankiray de mijery zareo manao ahoana ny fanomana sy maro samihafa ka ho anareo manokana ho any amin'ny fividianana ary tsika io aloha ny tranga misy io ny seni manao ahoana zay préparation zay manao ahoana ny fahitanareo an'izay tsy mandeha amin'ny loany aloha le fanomanana na de tokony atao ara le izy
afafa aloha le izy fa zay jerenao fotsiny ny anay zao a tamin'izay nilatsaka tamin'ny 732 732 CUA fotsiny amin'izao fotoana zao ony a tsy 600 000 akory zany hoe niena indray zany mpifidy eto Antananarivo ahoana azy ny zavatra zany ny vola ny marobola nyresahan'ny CENI latsaka be mihitsy amin'izao fotoana zao no azo ny caution tsy le zavatra tenenin'ny CENI no tenenina fa mihoatra be de eo zany mba miantso an'ny CENI ny ministre écologiste aloha de tsotro foanana aloha ny CENI zany satria tokony hoe ny gouvernemanta no tompona andraikitra amin'ny zavatra mitranga io zao a milaza indray CENI fa tsy tompona andraikitra fa tsy io no tenenina de tsy tokony nisy ala-andraikitra amin'izany fa aloha ny gouvernemanta raha sanatria misy zavatra mitranga de izy no tompona andraikitra fa tsy miala-bala hoe ny CENI manao an'io ny HCCM manao an'io ny ministère ny tany ny ministère ny fitsarana ny prodigie misy an'izany ray matsy hoe prodigisa tsy fantatra tsona izy ny tompona andraikitra fa tokony gouvernemanta tompoko no tompona andraikitra amin'ny fifidianana eto Madagasikara rafitra efa io moa ny rafitra teo hatramin'ny tsika zay mihitsy de tsy fantatry hoe anova lala-pifidianana ray ve tsika sa ahoana zany hoe raha anao fifidianana tsika zany atoato tsy maintsy io aloha tsy maintsy io fa foto-kevitra ny anay tsy maintsy io fa foto-kevitra ny anay fa ny afatra kely fotsiny ho an'ny eo amin'ny CENI indrindrindra reo namana satria manana namana tsika eo mpanao gazety sy ny sisa rehefa hitanareo fa tsy mety le zavatra de miala tompoko fa aza miforotra aza ty ambadika ty no mitabataba hoe tsy mety le izy tsy mety le izy ka rehefa hitanao tsy mety le izy aza variana fotsiny hoe mba commissaire électoral tamin'ny fiainana mba fa miala rehefa hitanao fa tsy mety ka ianao nefa mieritreritra hoe ananana ny malagasy en culte de démission zany ao amin'ny fiainana afatra fotsiny ny hafa mamy be le mitondra 4 vaovao mamy be le mitondra audi mondeo de miforotra olo ry zalahy fa nisy mpiratsokombakominareo hitatara amin'ny fianakavianareo nareo hoe nomen'ny gouvernemanta fitaovana tsy ara-dalàna na nampanoviny fifidianana amin'ny ara-refatra fa de izay tompoko de forotra tao fotsiny lalàna tsy mety fa de izay tompoko de forotra tao fotsiny satria mamy le seza andaotsika hitondra vahaolana manara-penitra ve le fifidianana ekena tsy manara-penitra inona ary zany aloha zany tokony atao zany zao ao anatin'izay le processus resahanao zay zany ny alterna ty fananatsika zany satria io zany tsy fa miala aloha ny CENI rehefa mahazo fahefana angamanareo afaka ahitsy zay zavatra io fa io ary aloha le izy ndao ary fa namoaka ny gouvernemanta fa ny fasivo volana novembre no atao ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena de inona zany zao satria manisy andro tsika kely ny fotoana ananatsika inona ny tolo-kevitra hoentiny humaniste écologiste zao ary tsy maintsy atao le izy na de io zavatra tsy mety io ary de zao vahaolana ny malagasy rehetrarehetra mba lazao ary ny hoe ny antoko politika rehetrarehetra mba lazao ary hoe firy nisy ampikambana ao anatin'ny team 1 million ve nen'ny MMM 750 000 ve sa 1 million 250 nen'ny avis 3 millions ve nen'ny miavatoro firy 2 millions 5 ve de fantatra hoe iza zany no aresy rehefa fantatra mantsy nisan'ny mpikambana ao anatin'ny antoko tsarairay de tonga de mba fatapatatra kosa hoe iza raha zany mety aresy fa am'izao samy be ozatsy daholo samy miseho azo favy be daholo samy mampiasa vola daholo fa tsy fantatra hoe firy marina moa ny tena mpikambana ao aminao ary misy zavatra mety amin'ny lalàna gasy de hoe tsy mahazo mpikambana amina antoko politika ohatrany ray zany hoe rehefa tena fantatra zany reo mba hampiseho anay hoe firy ny tena mandrotsaka latsakemboka firy ny tena mandeha mivory de fatapataritsika hita azo tsitsina zany le tsy mety am'le fanaovan'ny CENI azy am'izao de ohatr'izay koa ny vola mba hampiseho ianay raha antoko politika ohatrinona ny volanareo arany ho ampiasainareo ny humaniste écologiste zao 21 millions 400 000 ariary plus 30 euros no anatin'ny compte en banque nay olona tsy kelikely olona tsirairay no nandefa vola hatrany ivelany de ataovy mazava ohatran'izay ary le izy de mba hita hoe reto zany misy antoko politika zao nisan'ny olona reto misy antoko politika ny volany tatako zao de hitatsika hoe ahoana zany ny fomba anaovana an'ity fifidianana efa hita fa tsy lavo rary ty fa zao mantsy tsy fantatra mihitsy hoe izy any mety ho tafakatra fiodinana faharoa tsy fantatra mihitsy fa de samy mampiseho hoe reto daholo ndraindray le olona hitanao mivory atsy any hitanao mivory ery ndraindray mpiasan'le olona atsy any lazaina famanoana azy de anjaratsika malagasy zany zao no mitsangana hoe ritony anay candidat-nay raha ohatra moa am'ireo candidat maro be reo tsisy mety atsika malagasy de andao arany reo olona efa tsy hifidy reo
ndao arany hitady olona hitady ekipa amorona vina hoe zao arany anay mbola misy volana ray zany iomanana satria amin'ny falany volana otsotsotra eo de zao ara zany ny atao satria raha ohatra ka le mpikarakara ny tsy alehany tsy amalagasy kosa afaka manitsy an'izay anisan'ny tolo-kevitra hoentiny satria ianao miresaka teo ny ekipanareo tamin'ny combat tamin'izany fotoana zao a ny FS zany zao mitondra an'ity le karazana charte de bonne conduite ity raha ahoana ny fahitanareo azy io de eo indray anao de ho gaga hoe indraindray ko rantin'ny tonakafony FS de indraindray ampalazy fa za aloha zany de tena tsy azoko mihitsy za raha ataon'ny Frédéric Gebert ty fotonga mampanao bonne conduite anay pa antoko politika izy nefany a rehefa izy no manao an'ireny hoe WLTP ozy ianao na ny transparency internationale koa manao barcampy de le olona tsy manao an'le bonne conduite a no asainy any le olona manao vato miafina bentana anatananarivo ohatra io na nindresitoaina le olona manapaka ny ina moa ny zoanay le olona mitory olom-boafidy zay no atsony da aveo izy teny aminay hoe manaova bonne conduite de ohatrany gagagaga ihany ny anay vola mazava be efa mba nampiseho any vola ny vero olo reo de ohatrany taribaty vilambava ihany a ny transparency internationale sy ny Frédéric Gebert ary eto de mangataka ny fiarahamonimpirenena rehetrarehetra mba le olona madio le olona mangarahara re tompoko le antoko mangarahara le olona mampiasa vola amin'ny tena izy re tompoko resahana fa raha le olona le antoko mikorotana sy tsy mangarahara sy maloto foana ny resahanareo de reo foana ny andresy kanefa fantatrareo ve ny fotoatany le charte de bonne conduite nefa voafoana ndraika zay voantso foana zay a voaka atao anatin'ny gazety koa mola izy a ny anay zany a afaka mame ohatra vitsivitsy ihany de zany le histoire le plafonnement ohatra ny fangarahara anao ohatra be de be mihitsy izy eo efa 3 page izy eo a ny financement de campagne fa nenay a tsy mila an'izany zay fa tonga de teneninay eto teneninay teto migasikara teto avaiza ny volanay teneninay teto marobola anaty compte en banque teneninay green forum international zao na misy 6 000 euros anay tamin'ny 14 octobre tsy mahamenatra zany fa reo olona rehetrarehetra asainy reo mba nanao ve ka mba aza renitsony re transparency internationale sy ry Frédéric Gebert nyresahana fa mba le olona manao zavatra mety zany hoe mirevy zany le antoko le fiarahamonimpirenena mirevy zareo zao no tokony atao ka le zavatra reven'zareo ne efa ataonay zay efa manao an'le izy fa reo foana ny tadiavin'zareo averina reo foana ny tadiaviny omeny lesona efa misy olona ne mba manao zavatra mba miezaka ihany ka tsy alova hoe mba resahana farany foto-kevitray a dia izay a tsy manana tamberina andraikitra na redevabilité amin'ny fiarahamonimpirenena na amina antoko politika hafa fa ireo zay mifidy anay reo ny ambony indrindra ireo zay mpitsambana sy ireo zay nanome latsakemiko reo a de tsy maintsy amenay a tamberina andraikitra fa tsy mety hoe misy hevitra ambadika ihany nefa ny hoe fahitanao le charte de bonne conduite ohatrany hoe karazan'ny maniery akolaka ihany ozy constitution zay rehefa namakafaka teto a mety miotrindry avy any ivelany ihany ko ve amin'ny mampanao politika anao mihitsy ny aloha fahitako azy de ity a manaratsy amin'ny Madagasikara zareo tsy mangarahara Madagasikara maloto ny politika te ameny ny vazavola izy de mba iny izy zany a rehefa mahazo an'le volam-bazavy ihany a de mamoromory anao eo a makamaka sary anao eo a manao Facebook de miseho vazaha hoe reto a fa navita mampiasa ny volanareo zay fa tena fandanim-bolam-bazaha fotsiny io a za tsisy olana ko amin'ny vazaha zay hoa nahazo vola tamin'ny Green Forum International fa fampiasam-bolam-bazaha fotsiny io a fanaovana vedétisme fotsiny io zavatra io a fa raha ohatra ka manana tamberina andraikitra ny antoko politika de ny mpitsambana ao aminy a no tokony nanaovany tamberina andraikitra voaloha fa tsy hoe ny leader fa ny olona ny team na ny MMM na ny humaniste écologiste nanaovanao tamberina andraikitra fa ny olona ao aminao azavainao ny hevitrao de mitady ianao hoe ndao arany zao ny hevitra aza manoana anay fotsiny fa ndao anao candidat satria tsy candidat filoham-pirenena fotsiny no atao eto fa misy zavatra hafa ihany koa de izay zany ny fahitako ny resaka bonne conduite sy ny rehetrarehetra io cercle vertueux zany de diavina 1 milliard de francs ny caution raha irotsaka ho candidat filoham-pirenena na roanjato tapitrisa ariary zay angambany izy amin'ny teny malagasy a ny mety fahitanareo azy maleny ady hevitra fanoliana kolaka ho an'ireo tsy manam-bola sy ny maro samihafa ady hevitra daholo zany fa hitanao iny fanazavana filoham-pirenena izy tenany mihitsy fiheverany ny antony nanaovana n'ilay caution a amin'ny humaniste écologiste zay manana ambition ihany ko androtraka na anoana candidat ihany ko eny ary aloha marina tokoa fa mety ambony be ngamba le izy fa zao hoe nanana 5 taona ankehtsika manana
candidat filoham-pirenena nana 5 taona ny antoko rehetrarehetra ka tsy tokony fananana zavovo zany ve ianao ino mety hoe avy loatra le izy de misy miteny hoe karaha ohatra nge olona manana hevitra tsara be de tsy afaka milatsaka izy zany de zao tompoko raha manana hevitra tsara be ianao ampandrinanao ao de mitsangana tantarao amin'ny olona le hevitrao de jerevo iza ny olona manaraka anao de jerevo iza ny vonina mandoa latsakemboka amin'le hevitrao fa aza frustré hoe ny hevitro tsara be fa tsy manambola ny malagasy mantsy no ao anatin'ny sainy de hoe misy rangahana na ramatoa manan-karena be mihitsy de vola tokantranony ny andeha anaovan'ny politika de hozarany aminao tsikelikely eo zany hoe volanao mpandrina no tsy misy an'izany tompoko ary raha misy zany dia aza mba mifidy an'ireny olo ireny fa ny tena mety de hoe volanao ihany no ampiasainao anaovana politika anaovanao latsakemboka amina antoko ny inona moa ny hoe candidat ny anay humaniste écologiste moa de mazava kosa aloha ny anay zay tsy mifidy anisy telo lahy zany teo aloha zany zany hoe hotononako eto le izy fa mazafady Andriamatoa Rajoelina Andriamatoa Ravalomahana sy Andriamatoa Rajonany Mampianina aloha tsy aloha tsy hifidy anisy telo fa tena mila miova ny tantaram-pirenena fa raha mbola miaritra ihany hatramin'ny fahavalo amby roapolon'ny roa arivo dia mafy be ihany ny zavatra hitranga eto Madagasikara na de fa mafy ihany izy fa aloha tsy manampitrotraka ny zavatra anankiray fotsiny ao anatin'le izy de hoe ohatrany ahoana no mety ho endrika izay atao hoe candidat lehibe sy tsy lehibe zay ny humaniste zao mazava ny resaka tsy raha am'ireo efa nitondra aloha ka na tiana na tsy tiana anisany mbola sokajian'ny olona ho isan'ny candidat poids lourd ihany koa reo io ihany koa fa mivoaka zao ny candidat marina fa mety mbola tsy nanonona izy fa manana fiheverana ny cité terirandreo resoninaiko ny amin'ny miavatoro misy ketsika ihany koa ry ajo andriana Narvelo misy ketsika ihany koa izy koa nitako ao ry ARB ry Paraine Auguste Roland Natsiraka sy maro hafa mialatsiny satria tsy maintsy tonomboko daholo izy na tonga de tsy manonona mba isin'ny tsy fantanilana kanefany na tiana na tsy tiana raha ny tantara ny fifidianana teto Madagasikara de nametraka tamin'ny toerany foana zay atao hoe candidat poids lourd zay na manana base ozy ny filoham-pirenena zay hoe aloha mba olona manana base no mba hirotsaka fa tsy hoe salamizany manomboka mivoaka ihany koa zay manamanana aina majery am'izao sy maro samihafa mandeha koa ary ny resaka fa ny PDG membre Vatomanga ihany koa to ohatrany hoe mety ho isany ka raha miresaka zay candidat lehibe zay tsika manoloana ihany koa fa nakevitry ny humaniste écologiste any amin'ny fidirana faharoa zany zay tsy maintsy mifidy de io na monsieur Nandriamatoa Laratsiraka na Ajondrana Narvelo na Cité Nandreno Soloniaiko na Masikola Mali na Iliana Bezaza na Anika Ratsiraka tsy maninona fa any zay mifidy ny ray amin'izy ireo zany hoe ohatrany tamin'ny Macron sy Le Pen le izy manao vote de barrage aloha tsy hoe akory zareo no mambahoaka na zareo ny bogosy indrindra na zareo ny mpanan-karena fa tena mila misokatra kely aloha Madagasikara mila taperina aloha ny adin'izy roa lahy tena raha mbola le adin'izy roa lahy foana zay moa fantatrao fa miaraka miaina amin'ny team sy ny mapara ao amin'ny commune de tena mbola tsy ho tafavoaka mihitsy sia amin'ny traikefa misy anay aloha amin'ny lenta aty amin'ny farany ambany misy anay aloha de team sy mapara zany miara-miaina aminay isan'andro fa izy ho hitanareo zao fa tena tsy azo iainana mihitsy eto Antananarivo tena catastrophe ny bilan an'Antananarivo ka tsy hoentina ihany eto Madagasikara kosa aloha zay ady zay tsy izay indray akory kosa aloha no andeha hifidy amerina an zareo eo amin'ny fitondrana satria efa miaraka ao zay amin'izao fotoana zao tena tsy fakahitana ny tantarana Antananarivo fa any amin'ny deuxième tour ny humaniste écologiste de tsy maintsy hifidy ny farany raroty kely ihany satria miteraka adihevitra zany amin'ny hoe ary biribe ny teto misy professeur zao teto efa miteny ana hoe aloha mba olona manana master farafaratsiny no candidat biribe ny adihevitra teto ny amin'ny hoe tokony mba olona nianatra manampahaizana sy ny salan'izany asa anisan'ireo le mikevitra an'izany ve ny humaniste na itoavina Rahalambomay sa ohatrany ahoana no mety hoe fepetra iverinareo fa tokony candidat ho filoham-pirenena zany ny fotokevitra aloha de hoe demokraty aloha zahay na mpivarodronono ianao na mpikosoka diska ianao na amiral ianao na mpitsabo ianao de afaka mitondra firenena ianao afaka manao politika ianao tokony manao politika mihitsy ary ianao fa tokony miditra antoko ianao fa tsy hoe olona mipopotra avy any no
lasa mpifiloam-pirenena zay aloha zany a le foto-kevitra fa na zavatra iainanay raha nitraikifanay dia ao anatin'io filan-kevitra municipalina Antananarivo ao za milaza aminao fa be diplôma be daholo zay rehetrarehetra ao misy mpitsabo ao bac plus 7 anakiroa farafaratsy ny fantatro misy mpampianatra filozofia ao misy mpahay lalàna ao anankitelo ny fantatro misy mpanao gazety ao misy ingénieur ao misy mpampianatra ny mijery manontolo raha iny fantatro aloha misy mpanjarao tsy fantatro ny maropaizany fa manana mahiza azy eto Antananarivo kanefany a jerenao Antananarivo tena tsy mandeha amin'ny laoniny mihitsy le izany hoe tsy le diplôma zany ny olana na ny be ny tanàna any an'Andrositoana ke niandra tany ivelany fa izy a businessman afaka manao politika businessman afaka mitotana firenena businessman tsisy olana mihitsy fa le fomba fisainana mihitsy no tokony hovaina fisainana mpanao politika ohatra ny businessman na mpanao affaire de mieritreritra izy any an-tranony any de tonga eo aminao izy any de miteny hoe ty le tetikasa ty mba ekena de manao tsy daholo ny olona na mitabataba ny olona na zao hitantsika zao tsy ohatrizay nefa natao hoe manao politika natao hoe manao politika de rehefa de roahana koa mantsy roahana rehefa tsy mety tsy manaraka an'le tetikasa fa natao hoe mpanao politika dia miaraka mamolavola tetikasa miaraka ideolojia efa mitovy de miaraka dinihana de mivoradiny roa mivoradiny telo ny mpanao bizina tsy mahavita mivoradiny telo zany fa tonga de pampampampampan de vita fa rehefa manao politika ianao a de mila miresaka amin'ny filan-kevitra ahoana ny atao a inona ny hevitra ao a de anatina antoko politika koa ohatran'izay ka ny mpanao bizina ny homme d'affaires tsy manana an'izay réflexe zay afaka manao politika izy fa mila avadiny kely zany a le fomba fijeriny ka betsaka zao eto amintsika zao ny mpandrarah lasa manao politika mpanakanto lasa manao politika de zamoa anisan'ny resahana nge hoe matetika lasa mifangaro ny raharaha politika ny volan'ny firenena sy ny vola manokana sy ny ohatrohatry ny ahoana ny mety ho fipetraka zay nefa de zao vokany hitanao zao tonga ny malagasy farany malagasy satria tsy misy manao politika atsy fa manao didijadona any aminy any satria rehefa mpandrarah ianao volanao ny ampiasainao tsy tianao hanaovana azy mpiasanao io roahanao rehefa tsy tianao fa rehefa mpanao politika le olom-boafidy tsy azonao roahana le vola tsy anao fa ny vahoaka Antananarivo na vahoaka Madagasikara de mila resahana le olona mila manao politika mila miditra antoko mila mivory mandany andro be fa zay aloha natao hoe manao politika tsy ohatrany hoe mandrarah na mpitsabo na zavaroatra zay fa tsisy olana mihitsy mpitsabo na iza na izy afaka manao politika tolo fa mila hovaina toe-tsaina mpanao politika ny fitantanana firenena ka efa miresaka an'izay fomba fanaovana politika zay ihany raha roto kely ihany tsy fantatro ny humaniste raha mahatsapa fa ny malagasy am'izao rehefa mifanina aminao eny an-dalana de hoe avy ny fifty zay tsy hifidy fa ahoana zay leo politika matetika ny olona fidinay ary tsy lany akory ny vadibadika leo zay tofoka zay ianao koa miresaky andray ianao nefa ny amina olona intellectuel avaram-pianarana ny anatra de hoe ny mpanao politika zany fa alohany anay ny fiainanay de normal satria tsy niny natao hoe tsy ova mihitsy ty fireneny ty zany hoe ireo sikajy ny olona rehetra zay resahanao zany de leo kivy am'le politika indrindra fa le politika maloto eto Madagasikara asa mba manana devoir satria manana devoir ana be olo-pirenena ihany koa ny parti politika sahala amin'ny humaniste écologiste anisan'ny tafiditra amin'izany nareo ka mety mba hevitra na vahaolana hoentinareo mahakasika an'izany satria na tiana na tsy tiana de misy akony eto amin'ny firenena le izy ary ny tena mampalahelo de zao Madagasikara tsy mbola manana lalàna ka milaza hoe rehefa zao isanjaton'ny malagasy tsy mifidy de tsy manan-kery ny fifidianana anankiray fa raha fita ambe roapolo tapitrisa tsika ka ny ray tapitrisa ihany ary mifidy ka zay ambony vatindrindreo de lany ho président ny Madagasikara foana toko de ty ny vokany 3 isanjato fotsiny no nifidy taminay lany zany hoe ny olona rehetra zany tsy manao politika ny olona rehetra tsy mifidy satria maninona satria mipotehana mihitsy natao hoe politika lazaina fa ratsy ny politika lazaina fa maloto ny politika lazaina fa mpangalatra daholo am'izay mpanao politika ary ny fiarahamonim-pirenena ny tena anisany mamotika natao hoe politika zay milaza ry zareo hoe alohanay manao fiarahamonim-pirenena toy zay manao politika de io vokany da aveo mitabataba daholo hoe tsy misy mandeha mifidy ka rehefa azavainao maraina atoandro hariva hoe mpangalatra le mpanao politika kizarina andeha hifidy ho an'ny mpangalatra de mitotona ohatran'io ny tahany fandraisana anjara mahagaga mihitsy zany fa itsika ihany ny mamotika tsika ihany ny mamotika ny firenentsika da aveo tsika gaga hoe potika ny firenena tokony mba miteny ny fiarahamonim-pirenena am'izao hoe mila manao politika
averiko ny resaka baka teo resaka taxi moto politika tompoko ny taxi moto baka politika tompoko ny baka ny olona rehetrarehetra rehefa resahana telefrika tsy idirana ny telefrika fa volanareo zany anareo zany fa rehefa mitsatoka ao amin'ny Saint Michel na ao amin'ny Analamahitsy le poto miantso daholo izy rehetrarehetra hoe fahoana ry zany fahoana ry zany fahoana ry zany de rehefa afaka ao de tsisy miraharatsony indray ny miresaka ianao hetra tsisy miraharaha mihitsy nera tsisy manao politika fa rehefa miakara 3 millions ariary ny hetran'le bourgeois miantso daholo izy rehetrarehetra hoe ahoana ary natao fa tsy mety ka aza miandro vo tompoko vao manao politika aza miandro vo efa feno fako efa nirodana indro ny inona moa rindriny asekana satria lohan'ny fako de zay vao miantso daholo hoe fa ahoana ty fako ty fa rehefa hoe andao anao politika andao hiditra ny toko andao hieritreritra ny fako andao hieritreritra ny embouteillage andao hieritreritra ny jirama satria mila vaolana ireny mila vaolana ireny fa tsy mitsikira fotsiny tsy misy miraharaha fa rehefa tratra ianao de ao anao vao miantso hoe tena ahoana fandehany ty miantso mpanao politika ianao le mpanao politika tena hozononao isan'andro le mpanao politika tsy tianao mihitsy indray no antsoinao hoe tena mba apio aloha fa tsy voaloha ty 3 millions ariary nataon'ny be ny tanàna ty ka tsika ihany zany rehefa tsy mbola anao politika tsika tompoko de aza gaga ianao fa midona aminao midona amin'ny poto ianao amin'ny fiainana andavanandronao misy idiran'ny politika tompoko jirama misy idiran'ny politika ny rano miakatra misy idiran'ny politika ny embouteillage fa tsy hoe zay tsy manao politika fa ny fiainanay mbola mety fa rehefa midona de igny fa miantso misy fitiavatena zany le izy misy fitiavatena misaka an'izay aloha raha rotikely ahoana le hoe teratany vahiny vazaha indray manome lesina ny gasy amina fitantahana na amin'ny fanaovana politika sy ny maro samihafa io zany reko mihitsy ny vazaha rehefa hoe mikitikitika ny ohatra hoe zay reny problème tamin'ny transparency international reny de mamoaka communiqué rehefa tsy mahazo milahatra ny tima de mamoaka communiqué zao za tena mba miangavy amin'ny vazaha raha ohatra ka hitanareo hoe tsy mety ny zavatra ataon'ny mpitondra firenena malagasy aza manao aza miditra miraharaha anatinay aza manao an'ireny communiqué reny fa zao atao tonga de tapao fotsiny famatsim-bola efa nataonareo zany tamandrematoa Marc Ravalomanana tamin'izy mividy Air Force One 2 de nitapahan'ny FMI fotsiny ny vola fa aza manome lesona anay malagasy anay io aza manao natao hoe ingérence tsika malagasy koa nefa de faly ery mipanohitra rehefa mipala ny mpitondra ny inona moa ny vazaha de faly be io fa be de ny vazaha fa tsy menatra hoe reto fiainatsika ane zany raha misy zavatra tsy mety atao ny volany tazomy any fotsiny tapa fotsiny fa ianao zay manao politika de miresaka amin'ny vazaha maraina tondro riva miara-misakafo aminy sy ny karazany de mitsikeranao gasy no ataon'ny vazaha resaka mandritra an'le sakafo no de nao any an-trano mijery tele io izy niresaka taminao mihitsy no mandray tanana manome vola an'le olona vao tamin'ny maraina no nitsikeraina manome 100 millions d'euros manome téléphérique de gaga anao hoe tsika malagasy io zany mila mifo angamany mila taitra am'izay hoe ataon'ny vazak'ilalao any atsika tsisy zoakimikisanao zany tsony ange zao nefa tsika mitovy ihany le olany tsisy Fatma Samora zany nefa mbola eny ihany ny resaka de mitovy foana le resaka hoe fionambe pirenena efa tamin'ny 2002 ane zany fionambe pirenena zany ny resahany izy lasa ianao eto ihany mitovy ihany ny olanao satria miankidoa vazaha ianao fa matahotra marefo tsa ny zavatra anankiray ihany koa farany mety hoe tsisy idirana fividianana fa asa raha tadidiny toavina fa taoriana ny tena ambe folosoroarivo satria ny folosoroarivo ny lany ty lalam-panorenana ampiasaitsika am'izao fotoan'izao ny rampirenenan'ny repoblika fahefatry ty de mandraky ty ny androany na ny régime marajonary mampianina na ny régime rajoelona de samy nifatratra tany amin'izy ireo ty le resaka le article 54 ty zany ka ny après fividianana zany io resaka io mba anticipation koa resantsika raha miresaka article 54 ianao zany de io le resaka maro any senany ivony antemera-pirenena mifanendrena prime ministre sy maro hafa manaim-bava fotsiny de nitadidiko de ararotikely matsy tena maro mihitsy ny zavatra hitranga zao raha amin'ny rehefa vita amin'ny fividianana raha ohatra tsy misy tezamita zany dia hosahirana indray zay filolany eo na zay hitako arany zay hitako hoe ny mpitondra ankehitriny ihany no lany eo satria efa mirava ihany le mato hoe mapara efa be de be ny tsao de mitovy tamin'ny filorajonany mampianina ihany io tsy afaka naindry prime ministre indray zany izy zao satria mila avy any amin'ny antenimera-pirenena indray
no manome fahefana manolotra anarana ho ana prime ministre de mitovy ihany zao io de eto indray zany Madagasikara ohatrany tamin'ny Flora Rajoelina mampianina hoe janoary izy miditra eo avril izy april izy vao mahavita manendry prime ministre de fa eritreto ny malagasy zany raha misy zany mpanao politika mampanantena anao hoe iadana sy finaritra hoe sambatrery izahay de mpandangy aloha zany fa ho mafy ty tena ho mafy ty raha tsy efa mafy moa le izy fa ary nyanomoka atsika eo tsy mpanao politika ray roa telo fa tsika malagasy mihitsy no mila miverina mieritreritra hoe inona nataontsika amin'ity fiainam-pirenena ity fa tsy mety tsony ty aza manantena olona aza manantena japonais ame vola fa tsika ihany volatsika ihany no ahafahantsika miotra amin'ny fiainana farany sisa amin'ny mampanolotsaina munisipaly anao mbola tsisy resaka hatramin'izao ny fifidianana be ny tanàna sy izay ho mpanolotsaina ny tanàna maniry amin'ny Madagasikara mihitsy nefa antsika nisan'ny resaka hoe tapitra amin'ity ihany koa mandahanareo asa tsy mba hiady ho an'izany ve ianareo satria mbola tsy ao anaty karatra mihitsy aloha fa fifidianana filoham-pirenena aloha mbola ady hevitra hatreto ao anatin'ilay tapitra 10 janoary 24 ny fepitoana fiasako ty foana moa zany nampiasaiko satria be deabe ny zavatra ato 4 sy 20 de tena gaga mihitsy amin'ny vahoaka malagasy samy miteny daholo hoe fitsinjaram-pahefana samy miteny daholo hoe atao ny fifidianana fokotany samy miteny daholo hoe atao ny fifidianana faritra faritany samy miteny daholo hoe atao ny fifidianana ifotony fa rehefa hoe andao ary anao communaly ny lehibe indrindra aloha de ny firoka somary ohatran'ny vadika ato mihitsy tsika satria le zavatra tenentsika isan'andro hoe atao aloha fifidiana miaraka atao zany le fifidianana tsy misy miteny fa rehefa manao kabary de hoe ny fotony mihitsy ny fokotany ny fokon'olona tsy indraindray zany tsika malagasy mihitsy anisan'ny fiarahamonim-pirenena anisan'ny mpanao politika izahay mpanao politika moa zany ny vahoaka malagasy tsy fantatra mihitsy hoe inona ny tena tadiavina satria tsisy miteny bon isorako eto ihany aloha ny MMM zay niteny ny team niteny ny Iknoe niteny madame Ondradera niteny fa ny olana tsy mahavita mivondrona koa reo fa samy miteniteny etseroa fa tsy hoe andao arany ivory andao no farafaratsy ny conférence de presse anankiray na resaka mpanao gazety anankiray reto zahay de mitaky fa tokony atao ny fifidianana communal satria tapitra ny mikasika anay fa de tsy te hifangaro fa te ion'olona de samy miteny eto tsy de samy miteny aro de ny mahagaga koa seny reo mpikambany seny ireo ve de tsy misy anankiray ve samy teny hoe tokony atao ane io ka zay de mitaky an'io raha ohatra izy sivy tsy mitovy hevitra reo olona sivy reo ne tsy volom-boatendry fa olom-boafidy reo zany hoe tsy voatery akoly reo olo reo hitovy hevitra fa amintsika rehefa misy de tokony hitovy hevitra amin'ny filoha daholo angambany na tokony hitovy hevitra daholo angamba izy sivy de tsy mahazo misy manoa randrana moa zany ny fiteny fa tena ohatrany hoe praitsokombakomba daholo izy rehetra nefa nalany azy tao ne tsy hoe voatendry ny filohan'ny republika daholo fa mba misy avy aty amintsika mpanao gazety ohatra mba misy avy any amin'ny fiarahamonim-pirenena ohatra maninona resy tsy samy teny de ohatrany hoe misy solidarité any CENI ngambany fa tsisy an'izany ny CENI fa ny gouvernement misy solidarité satria olo voatendry ianao fa ny CENI tompoka tsy azo roany ianao fa manana mandat ianao eny ary zay ngamba ny makasika ny politika sy ny fifidianana iny tsy maintsy resantsika ihany koa ny fiainana andavanandro miakatra izay tsy izy ny sanda ny vola vahiny raha tsy resaka akoatra ny euro tsika dikan'izay mitotongana ny ariary androany ary ny euro anankiray efa 10,000 no mahery androantsika miresaka io toavana lambamay mateknisianana raha io ihany koa asa inona ny tena olana amin'izy io inona ny vahaolana ihany koa arosonareo topoka andeha atao ary hoe mitondra firenena zay raha piso de zao valiny tonga de ajanona ny fifidianana entana vahiny aitraitra na produit de luxe étranger ajanona tanteraka aloha satria io no mamono ny toekarena ajanona fifidianana Mercedes mialatsiny ajanona fifidianana Elsev ajanona fifidianana entana rehetrarehetra aitraitra satria io mamoaka ny devise na ny vola vahiny ao amin'ny banque foibe makany ivelany zany hoe isaky ny miditra magazay ianao ka mahita entana vahiny de tsarovy fa volatsika malagasy avy ao amin'ny banque foibe no mivoaka hividianana an'ireny entan'ireny ka andaotsika hifanaraka hoe tsika malagasy rehetrarehetra tsy malagasy fotsiny fa ny olona rehetrarehetra mipetraka eto Madagasikara dia andao anjifa mivita malagasy daholo zay zany le hevitra voalohany zany hoe mijanona eto Madagasikara ny ariary mijanona eto Madagasikara ny vola vahiny fa tsy avoaka fa zao koa miangavy koa nefany an'ireo mpanambola sy ny mpanan-karena zany hoe nareo koa mba tsy mividy
entana lafo be mitangina tomobile 1 milliard de franc ve nareo nefany a itsika tena efa mahantra be 40 000 euros 50 000 euros ve ny tomobilinareo zany hoe itsika malagasy zany itsika rehetrarehetra tsy malagasy fotsona fa nyrehetrarehetra eto Madagasikara dia miafy hoe ny volanay a omenay anareo mpamokatra omenay anareo mpanan-karena fa zao ianareo mpanao karena koa aza mamoaka vola aza hoe le volanay indray no ampiasainareo dikan'izany le vola omenay anareo a ividiananay entana tsy voatery tsara tsy voatery tsara le izy fantatra tsara mihitsy ny hoe misy mitaraina be hoe ratsy ny vita gasy ka tohoana fa zay aloha dia ampiasao aloha le volanay a ampiasao ampiakarana kara-mampiasa ampiasao ividianana milina ampiasao anofanana mpiasa nareo a tena mba miangavy rehefa marary nareo mpanan-karena ndao aloha eto Madagasikara aloha no mitsapo tena ndao aloha eto daholo ajanona eto ny ankizy ndao aloha mianatra eto daholo tsy maninona rehefa sona miamikany skola na lycée français tsy maninona fa ajanony eto aloha ny vola gasy fa tena sepotra misy moa zany ny hoe tetika asanay hoe pacte avec les riches dia zay mihitsy le izy hoe ny volanay mpiamponina rehetrarehetra eto Madagasikara omenay anareo ividananay ny vokatrareo fa nareo koa tsy tokony ho hitanay mamoaka n'le vola any ivelany zay zany le pacte dia ampiasainy eto aloha fa tena tsy tanatsony izy ity avy eo ny herinaratra moa zany no tena mandany vola 1400 milliards moa zany ny Andriamatoa Rajoelina fa ambany tao ary ampiasainy tsy miroro tsy maninona fantatra tsara mihitsy fa tsisy lalana fantatra tsara mihitsy fa lafo be fantatra tsara mihitsy fa mety ho bankirovotra ho perta ihany koa fa tsy maninona alao perte na vomafy matiantoka amin'ny vola malagasy toy izay mindrana volany ivelana izy averinao amin'ny vola vahiny zay aloha zany hoe miady amin'ny fivoahan'ny vola vahiny na contre l'hémorragie de devise fa tena tsy lasa tsony ity akoatran'ny hoe misary manitsaka mihitsy mantsy ren'le tomobile faran'izay lafo be nefany a le fianakaviana ely an-dalana tena faran'izay mahandro tena mampalahelo hoe reo zany ny ankizy malagasy dia ahoana zany no ataontsika afaka dingy taona ny vaolana zany vaolana moa satria dia jerena ihany koa mety hoe azo ampiarina ihany koa ve amin'izany fotoana fa miresaka an'izany pacte mihitsy le izy pacte mihitsy ary io a nahitana vitana tsy jerena hoe karana ve sa sonosa iny fa rehefa vita eto Madagasikara dia andoranga aloha jefaina ka miresaka pacte ianao mantsy anisany ataontsika hoe manome lanja manome balance milalao ihany koa an'izay ataontsika hoe volantsika eto Madagasikara ary mandray anjara betsaka zany amin'ny vola miditra anatiny ho an'ny firenena ireto le karazana orinasa mpitrandrana lehibe ireto raha tsy resaka ohatrany QMM sy ambady fitsika ny basy toliara moa io mbola ady hevitra hatramin'izao fotoana zao sokafana sa tsy sokafana fanizy an-dalana amin'izay ny fivoahany ataontsika hoe famolavolana amin'ity le code minière ity ihany koa ka zay code minière zay mba tonga atsika zany mametraka ny ady hevitra androany hoe aiza ho aiza ihany koa fipetraka zay satria na titsika na tsy titsika dia io nananatsika potentiel zany manana rena kibony tantsika toavina Rahalambomay ny adihevitra zany dia hoe firisan-jato ny redevance ny adihevitra ny tolaniaro dia hoe ny sosialy a tsy atao ambany zavatra ny adihevitra ny base tuliara dia hoe manimba vakoka sy tany sy ny any tuliara 2 ny any Ambatovidy ny adihevitra dia hoe makaiza ny vola nomenina Ambatovy andreo commune 20 andalovan'ny Ambatovy ny adihevitra dia hoe volany farany teo ny volavolan-dalàna mikasika ny rena kibony tany na ny code minier dia ny anay dia tsotra ny humaniste écologiste dia tsotra tokony tomponantoka tompom-bola actionnaire ao anatin'ireny orinasa lehibe reny ny fanjakana ny commune ny faritra sy ny faritany actionnaire ao zany a ny olona dia amin'izay ao izy mahita hoe rariny ve le izy mety ve le izy manahoana ny karama manahoana ny ala manahoana ny arenakibony tany fa tsy hoe tonga ao le mpivaritrandraka fasimainty a dia alany ianao dia omeny vola ianao a hoe solona tany zany na expropriation indemnisation zany dia okaloha zay ale amin'ny tany rehetrarehetra eto amboniny tany a dia manana afaka manao tomponantoka mihitsiny a ny fanjakana misy tafakatra hatramin'ny 50% 51% ny anay aloha hatreto anao mbola tsy hoe 51% fa farafaratsiny aloha tokony tafiditra daholo ireo ponina ohatra hoe manana tany kely ianao zany eo a dia na 0,0001% arany no tompona no anjaranao ao dia tokony manana ianao ny commune
tany commune io tokony manana anjara ao ianao zany hoe afaka miditra anaty filan-kevitra mihitsy ianao zany de manapaka fa tsy hoe ajanona akory base tuliary zay aloha tsy manaiky an'iny tsy manaiky hoe ajanona QMM tsy mety zany fa ianao tokony ho tompony zany hoe ary io code minier io rehefa tompontsika de eo tsika mieritreritra hoe ohatrinona indray raha zany ny redevance ohatrinona indray raha zany ny ristourne fa ny be ny tanàna zany ny mpanao politika any fotony tokony manana fahefana amin'ireny orinasa miasa ao aminy reny fa tsy hoe ianao be ny tanàna de jerenao hoe tsy le orinasa de mitabataba ianao hoe tsy mety le izy fa ao anatin'ny fanatsarana efa mandeha adevitra nge am'izao fotoana zao de hoe tena zay le resaka ristourne redevance zay mantsy indrindra fa nisehatra neny amin'ny collectivité territoriale décentralisée zany ny CTD ary ny misy olona sasana amin'ny tena o zaka am'reo be ny tanàna hoe ny tantana vola amina miliara maro sy ny sala am'zany ka de miverina foana kotsika zany am'le resaka fitsinjaram-pahefana ato avy Naralambo-May zay mihitsy le izy voalohany aloha hoe ho zakany be ny tanàna ve ny anay aloha dia province région autonome de ny commune manana ny teti-bolany ihany koa zany hoe le be ny tanàna mihitsy zany tsy hoe misy rafitra indray ho apetraka amin'ny fanjakana satria zany lazaina fa tsy mainininina zahay be ny tanàna sy zahay mpanolotsaina munisipaly fa mila antoko matanjaka de le antoko matanjaka no manana be ny tanàna mamolavola be ny tanàna mamolavola mpanolotsaina munisipaly mamolavola filan-kevitry ny tanàna région na ny province de reo no mianatra mitantana hoe ahoana ny novantsika ny vola satria marina mihitsy fa lazaina fa tsy mainininina zay fa ny tanjona zany de hoe ny anareo itsika mpanao politika tokony famolavola ao anatin'ny antoko hoe ahoana fomba hitantanana ny vola be io rehefa azotsika le izy mazava ho azy hoe le commune roapolo teo zao vola be tsy toko tsy forona 198 milliards ariary zany no nalotsaky ny ambadivy fa ianao mandeha amin'ny lalana iny tsisy nininona mihitsy le tanàna mora mangy zany tsy hitako mihitsy hoe inona ny miova tam'zany de tsy hoe ny nataon'ny fidorana ankehitriny hoe nanangana rafitra indray ry zareo tsy zay le izy fa ny antoko politika tompoko ny tokony matanjaka tokony miditra antoko politika ireo mieritreritra hitatana firenena de ampitovinana ifamolavolana ny fomba fitantanana ny tanàna eraka Madagasikara de manana antoko matanjaka ianao zay koa neny izy manana antoko matanjaka ianao vo filohan'ny république zany fa tsy hoe filohan'ny république ianao de aveo de tsisy ninona miova prime ministre indimy na miova gouvernement isaky mesika satria tsisy ekipa manafatra olona avy any Suède sy avy any États-Unis satria tsisy diso daholo mihitsy zany le zahatra ny ainana de raha mbola toizana de guidany eto foantsika fa zay zany hoe ahoana natao raha fitantanana amina tanàna jerenao tsara ohatra fotsiny zao tany Tomasina ako de hoe 16 milliards ariary ony ny teti-bolan'ny Tomasina tany Mahajanga dia 2.0 milliards ariary ony ny teti-bola eto Antananarivo 4.3 milliards ariary tanàna ngeda be ireo ve ranga de zany fotsiny ny vola voangana nalala hoe ny teti-bolan'ny lycée français ony 100 milliards ariary lycée français 100 milliards ariary Antananarivo 4.3 zany hoe le be ny tanàna sy le mpanolotsain'ny tanàna zany tsy mahavita mampidi-bola ao anatina tanàna anankiray tanàna misy sirana tsamo-ngeda be ohatran'ireo anankiroa ve de 4.0 milliards sy 2.0 milliards fotsiny mpizahatany feno de ahoana arany any mahatonga an'izany de any zany ny vahaolana tsy hoe rafitra indray fa rafitra apetraka amin'ny fanjakana indray fa ny antoko politika tompoko no tokony matanjaka tokony mifamolavola tokony misy olona zany olotsotra mipetraka amin'ireny tanàna ireny mieritreritra hoe tsy mety zao fa ahoana natao de miditra antoko politika de mifamolavola ao ny farany sisa satria miresaka an'izany ianao mantsy misy ihany koa lay tamberina ho an'ilay malagasy mihitsiny nisetry ny famokarana anisan'ny ataontsika hoe mbola marefo Madagasikara ary zay nga no mety hoeveriko mahatonga ny le fanafarana entana maro samihafa io ka raha miresakatsika hoe famokarana azahoa izy Madagasikara ny famokarana ihany koa de miteraka ny atao hoe vola ho an'ny Madagasikara tsy adinontsika ihany koa fa tsika de manana an'ireo karazana vokatra fanondrana maro be zany vanila ny girofle ny letchy ny maro samihafa ka zay ray fa ny famokarana miresaka agoasy ohatr'izany tsy anisan'ny
nisy akony taty amintsika daholo zany rehetrarehetra zany mba araroto kely satria adino tanteraka ny famokarana eto Madagasikara androantsika am'resaka toka io zany a fa tena vahaolana mihitsy izy io hoe ny zavatra mitranga zany rehefa atao ny kôty de hoe ireo mpandrahara rehefa mamokatra dia avelana ny ivelany ny fananany ny volany na ampianajanaka ny ivelany izy zany hoe tena mazava tsara mihitsy ao fa na filohan'ny repoblika ary filoha malagasy dia mangataka zoam-pirenena frantsay vahiny satria izy na izy ara zany mahita hoe tena mafia zavatra mitranga eto de zavatra mila resahana mpamokatra zany de ity omena itoky anareo mpanohitra ireo mpamokatra fa hovidinay ny vokatra anareo hovidinay le izy de tsy vidy vokatra avy any ivelantsony izahay fa ndao aloha taperina ny varim-bazaha eto ndao aloha taperina ny vary eto fa tsy hoe manafatra 600 000 tonnes ianao ndao aloha taperina ny mangahazo eto ndao aloha taperina daholo ajanona eto aloha ny vola de ianao kosa rehefa mahazo an'le volanay de azavoka kosa le izy satria mazava be le izy hoe ny letchi ny vanille ny kafe ny jorofo ohatrinna zany ny vokatra na miditsika tany ivelany atao anatin'izay 3 taona na paléotenatsika zay de nakaiza daholo ara zany reo volo reo mazava be androany satria ny filohan'ny repoblika mihitsy hoa no tsy vonina mpianajanaka eto Madagasikara mazava be fa ajanontsika ny ivelany zany le volantsika isaky manao ledsi zany tsika na kafe na vanille de mazava be fa tsy averintsika eto Madagasikara le vola andoavana hetra andoavana hôpitaly anaovana lalana fa ajanontsika any le izy de eo zany mila manao pacte hoany teneniko teo na fifanarahana zany amin'ny teny malagasy hoe tena hojifainay daholo le izy fa mba avereno eto re tompoko mba zany sava zany tokony manakarena be tokony misy hôpitaly manara-penitra faran'izay tsara mihitsy any raha zay vola rehetrarehetra niditra zay fa nakaiza raha zany le vola de tsy hitanao mihitsy izy fa tsy mijanona teto Madagasikara zany le vola fa mividianana 44 V8 16 au 100 zany le izy mividianana kotoro be deabe zany le izy ny eto Antananarivo moa ny 44 tsy hitantsony zanaovana azy fa mazava be zany fa nomena vazaha daholo ny ainana ny ivelany daholo ireo vola rehetrarehetra teto Madagasikara vola rehetrarehetra Madagasikara zany rehefa azo tsy mijanona eto fa tonga de miondrana any ivelany eny ary zay ngamba mikasika an'iny fa soadintsika ny tanàna Antananarivo vao misika ny tanàna Antananarivo tonga de inona ny ohatsainao lalana potika ratsy mampitaraina maro tsy ho tantaraiko tsony ngamba fa de mampiteny mona fako ihany koa aty hevitra ihany koa zany ary indrindra ity olana maro samihafa eo amin'ny atao hoe tsena fivognangon'ny fahefana ny vola aiza ho aiza nareo mpanolosaina communaly am'izany zavatra zany tsy miady ho an'izany ve nareo zay solo tenanay vahoaka no fidinay vahoaka misy mpanolotsana 5 zay ao misy hery politika ataotsika hoe 3 zany ao misy ny tim ao misy ny mapara de misy anay zany de reo olona 5 reo tokony manome vahaolana amin'ity raha ty satria tsy tafavoaka tsony ny mpanatanteraka kanefany rehefa jerenao ny tim milaza zoam-panohitra nefany misy maromaro tena mbola miaraka amin'ny bentanàna ny MMM milaza fa efa tsy mamparatsony kanefany hita ihany fa mbola manoana ny tolokevitry ny bentanàna de le fomba famakina le mpanao politika eto Antananarivo olom-boafidy eto Antananarivo mihitsy zany manahirana be mihitsy satria tsy fatalo tsony hoe mbola miaraka ve reto sa tsy miaraka ny anay moa de efa mazava zay sady tsy tima tsy mampara ho za teo fa ry zareo zany tsy araka ao tsony hoe ahoana fandehan'le izy ka ny anay aloha de hoe tokony misy hery miaila avao amin'io mpanolotsaina munisipaly io satria indrisy mitoy zany zao fepotona fiasanay zany hoe tsy maintsy mbola miaraka amin'ny be tanàna nay nandretsy toena zany aloha zany hatramin'ny volana mars avril ka tsy etsika mihitsy ve zany izahay mpanolotsaina tsy sininona fa diaritra treflety ve zany de efa miantso moa no tena hoe mila jerena hoe iza marina raha ny tena mpanohitra de ahoana marina raha ny tokony atao fa ny vahoaka Antananarivo aloha zany am'izao tena mbola mieritreritra hoe misy mpanohitra nefa nodrondrany tsisy ihany le satria teo zao tamin'ny anina teo ray ngamba tsy lany fa sisan'izay lany daholo de gaga ianao zay moa nanao amendement fa misy hery politika tokony azo iresahana zany eto Antananarivo fa tsy mandendeha ho azy ity zavatra ity raha zay manokana zao
hoe inona vaolana voalohany raha zay no mitatana tanàna dia ny vaolana voalohany a ditantsika tamin'le baky reny hoe mila bus amin'ny alina mila bus de nuit eto Antananarivo aminay zany tsotra be mihitsy eo amin'ny 703 ao 3400 ataontsika 3600 zany satria napiditra polisy ny mpiasan'ny commune dia zao reo mpiasan'ny commune reo a maka olona 50 anao lehilahy 50 a dia maka polisy municipale ataontsika 50 ianao dia reo olona reo a no asaina manao fitaterana amin'ny alina zany hoe reo zany mitady bus dia reo manofa bus amin'ny alina dia amin'izay miena ty fitohanana be manomboka amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 ty fa satria ny olona mantsy amin'izao dia manao tapadalana indray ny bus mitovy foana le problème satria tsy maintsy mody daholo zany ny olona ao anatin'ny zay fempotoana nyresahako zay dia assuren'ny omen'ny CUA toky zany fa mbola misy bus ao arinan'ny amin'ny 7 dia ny CUA no miantoka mpiasa mpitondra le izy ampanalana permis raha ilaina dia miasa izy hatramin'ny 4 maraina mitatitra olona mba hahafahan'ny Antananarivo miaina tena nilaina be mihitsy zao zany raha nisan'izany zao tamin'le baky iny mba niena tsy hoe efoana fa mba niena aloha fahasahiranan'ny mpianatra mody alina dia miena nisan'ny olona mitondra fiara satria afaka mody alina izy miena ny fitohanana miena ny fividianana lasantsy mba milamina misy miaina ihany koa ny vahoakana Antananarivo amin'ny alina fa tsy voatery mody daholo amin'ny valo dia ny polisy municipale moa zany satria ny fandriampahalemana ny olana dia polisy municipale atao anatin'ireny bus reny mety miakatra le frais tsy maninona fa mila mitady vaholana zany tsika satria mbola hitoy ny fempotom-piasana farany ndresahana kely teo manko le resaka fivarotana tany ao raha ngamba ho an'ny Mangarahara andriamatompany olo-tsaina municipaly tany aiza saiza zao miaingy ao sy ny resaka mandeha satria izay vahoaka aty ivelany tsy mahafantatra amidy amin'iza makaiza dia mety misy ifandraisany amin'izay ihany koa ve reto ramble be deaibe manerana Antananarivo reto tena maro be mihitsy ny tany namidy atao amin'ny filan-kevitro misy ny Anosy misy tany Tanjombato misy tany Ilafy ny commune Antananarivo mantsy manana tany hatrany amin'ny Maivatanana hatrany Tsazopaniry dia raha vao misy adiady kely zany izy nalitiziny amin'ny tribonaly dia tonga dia amidy be ny tanàna sy reo pombasy foana misy amidiny amin'inona amin'iza moa zany misy an'izany hoe ny betsaka atao zao nisy patrimoine immobilier nisy Asanalier ve nisy Zital nisy association mpiambana na Ilafy Amphi nisy tombona tany ao Nalamahitsy maro ny zarazay aloha tsy nanaiky lasa vola ho an'ny commune zany dia lasa vola ho an'ny commune miditra ao ary mahagaga indraindray fa tsy misy soratra akory le mètre carré avy eo misoratra ao aminay zany rehefa le tantota taratasy zany dia hoe metra toradroa dia tsy fantatra hoe firy tena amidy firiny refiny misy proof zany ary mba au moins mba fantatra ve ohatrinona ny metra toradroa ny tany Ilafy zao le farany teo 50 000 ariary mètre carré 50 000 ariary mety nefany rehefa antaniny olo ny olona any dia efa tafakara 100 000 ariary ny ny tena kory tena izy tafakara 125 000 ariary mbola misy mikomaka koa zany miainga ao anatin'le izy malaiky an'izany zavatra ofisialy zany tsisy mikimaky zany fa zavatra ofisialy zavatra misoratra ambony taratasy tenena midy varoboba zany le izy aloha le mivarotra mihitsy na varoboba na tsy varoboba tena tsy mivarotra tany commune mihitsy na dingam-paladia ary aloha amin'izao fotoana izao satria be dia be ny tanin'ny commune namidy antsokosoko tamin'ny be ny tanàna taloha tamin'ny filohan'ny filan-kevitra ny tanàna taloha dia ny tanjona zany raha zahay humaniste écologiste combat ozy ianao tsy maninona combat dia alaina daholo aloha ireny tany rehetrarehetra ireny dia avy eo jerena zay anaovana azy fa ny varotra aloha tsy mety amiko nanao amandement zay na fantsina dia nanao ny teny zay hoe ataovy fa aofa raha le izy na bail indrisy moa tsy nekena moa le izy lafo ny tany dia gaga mihitsy anao hoe fa ahoana ary mahatonga an'izy ity momba ny ramble mitsotra indrindra raha zahay misy moa zany fomba fijerena anankiroa misy olona zany mieritreritra hoe Antananarivo ny afarany tsy maintsy hotototra daholo ihany na hoela na hoaingana hotototra daholo ihany Antananarivo fa raha ho anay manokana dia zay le fomba fisainana faharoa tsy totofana zany intsony okazay ny fitotofana tany dia ahoana fomba atao raha zahay manokana dia ity ohatra hoe iny Ambohimanarina iny zao feno tanimbary dia tonga dia alain'ny commune le tanimbary an'olona tsotra ireo dia tompom-bola izy na actionnaire izy ao anatin'ireny tanimbary ireny
tonga de société communale actionnaire reo mponiny reo de rehefa mitady asa izy zany a miasa voalohany eo tonga de tapotra eo no eo ny atao hoe fanotofana tanina ramble satria société orinasany commune io ary ny tompony a commune sy ireo tompona tany madinika tsy very zany ny fananan'le olona ary le olona afaka miasa ao de tapotra natao hoe ramble fa io adihevitra tsy akijanona hoe tsy maintsy totofana daholo io fa zay aloha hatreto tsy te ahita ny Tananarivo hoe tototra zany fa mety aminay aloha Tananarivo am'izao endriny mafatifaty zao tsy de mafatifaty tsony moa izy zao fa mbola azo atao ihany zany ny resaka embouteillage resaka embouteillage io mako mbola tsy mety afaka ihany keo de ny anay de zay ny fomba voalohany amin'ny embouteillage io raha tonga amin'ny ezaka fohy zany amin'ny fitatanana de hoe bus de nuit rehefa milamina ny olona hoe afaka mody izy na firy tsy voatery mampiasa ny tomobile ntsony izy fa ny tena vahaolana lehibe ary tsy maintsy atao anatina herintaona de zao ry namana alany eto Tananarivo ireo ministère be dia be ireo mety efa nazavaiko any angamba zay ka ny fanjakana ve tsy efa nanao an'io am'le resaka tanamasoandro tsy hitako aloha zay lohany sy vodiny am'le tanamasoandro efa tapitra ty ny fepotona fa ny dikan'le tanamasoandro koa de hoe ho atobonao amina toerana anankiray daholo ny ministère de mitovy ihany olana io avy eo verina ihany io afaka roapolo taona tototra ihany koa ry zareo any fa raha ohatra ka paritaka ao rehefa natao zany ohatra hoe iavoloha na lany didiratsiraka atao Ambohitsiroatra ny avoloha de nalefany 10 kilometatra misy trano kinampy anankiroa tsisy nininina any Votovorona atao avy andra ministère anankiray misy mahibahoaka avoay daholo zany reo ministère mandidina Tananarivo misy commune 220 zany kasikana Tananarivo ohatra fotsiny hoe ny APMF agence portuaire et fluviale ao Alarbiana Ambonilo atao inonao alefaso any Pangalanina rangaha tsisy olana zany alefaso any Pangalanina ohatra Mantasoa io HCC io alefaso any Mantasoa tsisy olana zany misy tranom-panjakana tsy mandany vola tsony misy io RMA io Analakely alefaso any Betroka any tena misy dahalo any am'izay tany rehetra misy dahalo aparitaka fa tsy mivangongo eto Tananarivo tsony ny vola vangongo eto Tananarivo ny fahefana de lasa mivangongo eto koa ny olona misy ady hevitra moa hoe ny état-major-ny marine eo Anosy so de mba tokony tsy atao eo Anosy tsony aloha le akaikina ranomasina so de mba tokony mieritreritra kely tsika aloha fa tsy voatery avangongo eto ny zao zany le izy rehefa mbola atobonao eto Tananarivo ny vola de Madagasikara tsy androso mihitsy ary raha mila fifanarahana sy fanampiana amin'ny fanjakana fohy be Tananarivo tsy vola mihitsy ny ilain'ny Tananarivo fa mila avoaka ny fahefana avoaka fifanarahana tahaka an'izany zany no ilaina eto Tananarivo fa tsy ny vola be dia be eto raha mahay mitatana ianao raha isaina fotsiny vila ao amin'ny ao Ambato be olona mpanan-karena be ny ao marsamba mandoa fa vola be io ao Larby zao stimady moa izy taloha ao Mitelma raha mpisamy mandoa etra daholo tsisy olana io reo appartement be dia be eto Tananarivo reo samy mandoa etra na kely fotsiny raha fa samy mandoa daholo voaroaka mifako tsisy olana zany fa le zay zany mila mieritreritra kely voakana Tananarivo mbola itoy ty lalao ty ka so de mba tokony mifo kely aloha fa hiaritra eto ve eny atra tapitra ny fotoanantsika ndre matoto avy na rahalambo may raha roto kely fotsiny aloha asa raha mba enareo fa ohatrany hoe misy fifanarahana manokana hono ataoko hoe hono ialako ny langa ireto le karana sy ny commune Tananarivo renivohitra reto marina ve zany kasika anina mo io ny karana sy ny mpitantana hoe mahazo faveur amin'ny resaka etre mahazo faveur amin'ny resaka hofatseny sy marina ve zany tena mbola tsy fataro loatra po le resaka hoe karana koa aloha andoha atao hoe olona ponina eto Tananarivo angambany fa le karana koa tsy manavaka be koa izy fa atao hoe pona desa aloha tsy de mbola mahafantatra an'izay fa ny eritreretiko fotsiny hoe raha mba samy mandoa etra daholo ny tena problema ny olona tsy mandoa etra nge de la natao be ny tanana iny le nampiakariny enjana be le inona moa le etratrano kamposy aloha ny olona vizaka ny olona hoe ahoana aza nataony tiranga ty zany izy moa ny antso vontsy taty amin'ny mpanolotsaina indroa tao amin'ny ananao habattement fa azoko ihany koa aloha le olona hoe tena tsy mety le fitatanana tsy tafavoaka mihitsy le fitatanana fa ny fifanarahana aloha tsy fantatra loatra farany nanahoana ny farany le resaka karama
le mpiasa ndray nisan'ny savorivory kely ny tokona tamin'ny alatsinainy heriny iny efa milamina very iny am'izao sa tsy mahazo tatitra nareo mpanolo tsany ka io aloha zany tsy lamina satria le vola mihitsy ny tsisy io zany a de tena mahagaga satria ny mpiasan'ny commune koa ny tena mahagaga hoe tsy sary zareo misy tompona ndraikitra ange ao hoe de tsy sary zareo a miresaka tsy sary zareo manao politika zay ny tena marina sady tapaka ny karamany a matahotra izy ho voaroaka fa tsy sa mihitsy izy a miaro anzoany hoe misy tompona ndraikitra misy omba fidy enina amby dimapolo ato anatin'ity lampantanany ity de andao ary ifanantona de andao ary resaka fa matahotra zareo sao de lazaina fa tim sao de lazaina fa mapara sao de lazaina fa combat nefa tsy mireokory no lany amin'ny manaraka de izay no ho tratra farany eto zany hoe ianao zany raha hiaro azy izy arany a tsy miaro ny tenany de io zany mba za zao gaga be mihitsy tara ny karama police municipal de inona ny lahadinika tonga aminay ozy ianao fankasitrahana ny be ny tanàna pose de stelle ho an'ny police municipal de gaga karamanao a tara de ianao indray manao fankasitrahana ao anatin'le antota taratasy tonga ty aminay de gaga ianao hoe ahoana reny fomba atao satria ianao hiado an'le mpiasa izy nefany a tsy samijoro ary tena magaga ny mpiasa tao amin'ny communauté hidandre tamin'ny télé tato aminareo tao de miantso vonjany amin'ny prime ministre miantso vonjany ny filoam-pirenena nefany a ny tanàn'Antananarivo ka mizaka tena ny volany a tsy avy any amin'ny zareo reny fa zahay ihany ny manao azy de eo zany ianao gaga amin'ny malagasy hoe indraindray a mila zavatra ifotony indraindray a mila fitsinjaram-pahefana indraindray a mila olona tompona ndraikitra ty amin'ny commune nefa rehefa tena mafana ny ady a de miantso vonjy amin'ny gouvernemanta miantso vonjy amin'ny filohany nefany a ny tompona ndraikitra de izahay any izahay no tompona ndraikitra de eo zany no somary fanina ihany hoe tsy fatana fanaovana politika zany na inona fa tsy mazava mihitsy hoe ahoana ary natao zany ianao fitapitra ny fotoanatsika makasitraka taovana rahalambomay nanakina sain'ny fandarana tamin'ity ala ity raha misy afatra farany ary topoka ho faraparany zany ny fitoam-piasan'ny filoam-pirenena ny anay de tena eto tena miantso ny vahoaka malagasy aza mino mpanao politika milaza hoe ho afaka daholy a fahasairana na afaka heritaona raha manao campagne électorale aza mino mpanao politika manao kobakambava milaza hoe ilamina io jirama io afaka telo herinandro na afaka heritaona ilamina ny vanila na ho sarotry ty toko tena ho mafy ty toko ary fantatrareo tsara fa na filoha malagasy araha hoa nangataka zoam-pirenena vahiny satria tena mafy izy ty amin'ny lenta misy azy ary a tena efa mijanany arany a tsy ampianariny tena efa mafy izy ty fa ndao tsika mianakavy ndao tsika malagasy ndao tsika rehetra ponina eto Madagasikara tsy manavaka io na karano io na inona rehefa mipetraka eto ianao a de andao tsika hiavy tena amin'ny herintsika manokana fantatro tsara mihitsy fa matahotra nareo fantatro tsara mihitsy fa niteraka mibegalona fantatro tsara mihitsy fa samy kivy ny tena moa mitoriana sy ny karazana kanefa ny a tsy misy vahaolana hafa io afa-tsy isika malagasy andao hitsangana andao a anao politika andao raha misy candidat mety aminareo ro efa milatsaka reo de olo vola izy de lazao hoe za de nanome volany ihany fa aza manantena ho izy indray ny hividy anao a ambongadiny na 3000 ariary io a na 3000 euro io a na 3000 francs io satria ny bourgeois koa mba misy mividiny a de aza manao an'izany a fa andao antsika no miavy tena so ohatra indrindra gasikara de so miarabanao foana aloha tena faly de maniry mbola hiverenanao amin'ny fotoana manaraka tsy misy olana mihitsy misaotra indrindra ny mpanaraka Real TV ihany koa saotra indrindra tompoko isoroka anao tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany ny fandarantsika manome fotoana ho amin'ny rampitsondray tompoko lasy tompoko afy veloma tompoko Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.